Eo amin'ny tontolo ara-diplomatika kosa moa sy ara-politika ihany koa tonga nitsidika ny ministry ny Filiopina Ianta Randriamandrato fony ambasador frantsay miasa eto Madagasikara Andriamatoa Goldblatt ny zoma lasa teo teny Antsahavola tamin'izany indrindra moa no nanambarany ramatoa ministra mahakasika indrindra ny raharaha-politika eto amintsika. Tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy ny fepetra ara-teknika sy ara-politika entina hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena voalohany Repoblika Fahefatra amin'ny 2024 volana Jolay ho avy izao araka ny fanehoan-kevitra nataony Ianta Randriamandrato ministra Filiopina sady avy amin'ny ankolafy Ravalomanana raha niona tamin'ny Andriamatoa Goldblatt ambasador la Frantsa miasa eto Madagasikara ny tenany ny 4 Aprily lasa teo teto amin'ny Braony teto Antsahavola. Tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy ny lafiny teknika rehetra move ny senita efa tafapetraka ny anivon'ny faritra move efa tafapetraka ny isan'ireo isan'ny mpifidy ahoana ihany ny fanatanterana ny feuille de route io ary indrindra mikasika ny fiverenany filoza voatery nanao sestany Marc Ravalomanana. Tamin'izany nanambaran'ny ambasador la Frantsa fa vonina nampy an'i Madagasikara amin'ny famanana krizy lova-firenena ny tenany. Isan'ny voaresaka teto ihany koa moa ny amnistia ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny ministera malagasy sy ny ministera frantsay misahana ny fambolena Filiopina ary ny zony frantsay. Angataka fihaonana amin'ny ministra frantsay moa ny délégation malagasy mandritra ny fivoriana karakarainy ny organisation internationale de santé animale izay ho toto-saina any Paris amin'ny volana May ho avy izao. Eo indrindra no ahafahana mametraka zany hoe raha misy fanampiana misy kokoa accord bilatéral ho an'ny Madagasikara indrindra eo amin'ny lafiny Filiopina satria zay zany no lazainy azy teo hoe raha 20% ny mponina tantsaha ny azo lazaina angamba hoe 20% n'ireo tantsaha ireo ihany koa dia mpiompy. Raha azo mety azo atao ihany koa 20% fe mpamboly daholo fa misy aloha ny 20% ireo aloha dia mpiompy ny mpamboly ndraindray tsy manana tany lay tantsaha dia mety izy tsy mamboly. Tanjona ho an'ny ministera ny ametrahana ny sehatry ny Filiopina amin'ny toerana tokony ho izy izay ny 20% malagasy no miankina aminy. Tsampamatsy raha fanazavana ministra fa zara tao ankilabao ity sehatra ity raha mitaha amin'ny sehatra fambolena raha eo amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra no resahana. Etsy andaniny anefa ity seham-pirenena ity no fototra fampandrosoana firenena iray.